Alléluia. Ie dia amin'ny fifaliana lehibe indray no entina iara-banantsika rehetra tonga soa atao tranon'Andriamanitra manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika isam-batan'olona izay tonga eny am-pitoerana eny amin'izao fotoana izao. Manamafy ihany koa nefa ny fiarabana ho antsika ho any tokantrano any na ihany koa ny any ampitan-dranomasina any izay manaraka tsy tapaka izao fotoam-bavaka izao. Inoko hoe nandraisanao zavatra avy amin'i Jesosy izao fotoam-bavaka izao matoa rahanao tsy tapaka ary tsy tahaka nataon'i Jesosy taminao tamin'ny alahady no ataony ianao indray androany. Torak'izany ihany koa isika izay manatrika amin'ny vantana eto manana zava-baovao anao indray Jesosy ny amin'ity androany ity. Ka raha mino ianao dia mikiafa tanana mafy an'Andriamanitra sady fa eto izy sy ny fanatrehany ary ikasika manokana anao izy. Aleluia. Manasanao amin'ny anaran'i Jesosy ara hitsangana amin'ny toerana misy anao Tiany entanantsika hoe tena raiso zava-dehibe ho antsika ny fanatrehana ny fotoam-bavaka tahaka an'izao fa eto miasa Andriamanitra. Amen. Ary tena tovy lehibe ao anatin'ny fonao misy hoe isaky ny fotoana ka kanesako eto amin'ity toerana ity dia akasika ny lamban'i Jesosy ahako. Afaka anehoan'Andriamanitra ny fahasoavana ianao afaka anehoan'Andriamanitra ny fahatsarana ianao fa izao manompoan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra dia amin'ny herinao rehetra dia amin'ny sainao rehetra dia amin'ny fanahinao rehetra fa amin'ny alalan'izany ny amora ny fifandraisanao amin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Ahofafay ho an'Andriamanitra ny tanantsika. Tsaroa fa eto izy ilay telo izay iray dia iray zanaka fanahy. Eto ny fanamasina ary inoko manokana fa ny fanamasina ny asa mahery anatanteraka izany zavatra rehetra voalaza teo izany. Baiboly dia milaza manao hoe raha misy rona telo vory eo amin'ny toerana anankiray amin'ny anaran'i Jesosy dia ao afovoan'i Jesosy. Andao akipitsika ny masonofitsika dia ny zavatra anahitanako anao faharoa dia izao hoe aza raisina fombafomba ny zavatra rehetra atao eto fa ataovy mihitsy hoe ho an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataonao. Iny tananao misandratra iny izao dia aza ataonao fombafomba fa tena ataovy ao anatin'ny fifandraisanao hoe mifandray aminao sady Jehovah ho amin'ny alalan'ity tanako misandratra ity eto amin'ity toerana. Dia andaontsika hivavaka sika rehetra mihitsy fa tsy hoe izay ety ambony ety na ihany koa izay mahatsapa tena terepana hivavaka fa isika rehetra mihitsy izay tonga ato anatin'ny tranon'Andriamanitra dia hivavaka. Isika ihany koa izay manaraka any amin'ny tokantrano any ny lavitra any dia hivavaka ianao. Tena ataovy mihitsy hoe tsy anizaniza tsony ny fonao sy ny sainao izao fa an Jesosy izay efa niandro meloha asianao teto amin'ity toerana ity. Ray masino menanao irery ihany ny voninahitra ary andeha mbola averinay ho anao irery ihany Jesosy ny dery satria tsisy mendrika an'izany fa tsy ianao irery ihany. Amin'izao fotoan'izao zao dia indro efa maneho fahatsarana sahady ianao satria toky sy marina amitenao ianao ary izaho ihany koa Andriamanitra dia andeha hianatra andeha tahaka anao atoky ao anatin'izao fotoan'izao. Andriamanitra dia matoky izahay efa miaraka aminay eto ianao hikasika ny fona indray ianao ary tsy niavy any aminao irery ihany Andriamanitra ny andrandrainay fa izaho ihany koa dia mpiakatra ny avaty aminay rehetra mba ho fanompona tsara eo masinao ny fanompona ataonay ary mba tena arak'ilay tadiavinao Andriamanitra ny fanompona ataonay eto hoe manompoany fo amin'ny fanahy amin'ny hery amin'ny saina ary ny tena tadiavinao indrindra Andriamanitra dia izao hoe manompo amin'ny fahalemem-panahy manompo amin'ny fanahinao amin'ny fonao rehetra izay tena feno fahamarinana. Andriamanitra indrinao ilay mpandinika ny foson'ny fantatrao ny ato anatinay ary izay mivavaka amin'izao fotoan'izao dia efa hitanao sady netaheta ao anatin'ny fonay nety avelany mety tsy maharefy izany fa ianao Andriamanitra mahita sy mandinika ny ao anatinay. Ka amin'izao fotoan'izao Andriamanitra dia inonay fa entinao sy ny herinao mino fanatrehanao eto izahay matoky izahay Jesosy eo fa hiasa eo amin'ny fiainam-panahinay indray ianao ka hitomby netaheta ao anatinay tomby ny firetam-panahy ao anatinay ahiratra trano masom-panahinay ary sy ho avelanao hiala ao anatin'ny fonay sy ny sainay mihitsy ilay azo fijaliana Tompo izay noentinao fanavotanao anay teo amin'ny fiainantsika fa androany ny anton'izao fivoriam-bavaka izao dia iray loha ihany tenao Jesosy sy ny famonjena makasitraka izahay Jesosy eo. Alléluia. Ndao mbola no fahofantsika ho an'ny fanamasina ihany tanantsika dia ndao ilaza hoe Lindo Jesosy Lindo Jesosy lazao ny fonao rehetra izany androany Lindo Sini Elina. Don't
satria dia ny finoanay izany ny ahitanay sitraka eto amin'ny fanompona ataonay Andriamanitra dia makasitraka sady ny amin'ny zavatra rehetra ataonao ary mamelanao miasa malalaka izay fanamasina satria ianao ny anompo izao fotoana izao ary izay kosa dia mbola hitehaka amin'ny fonay rehetra ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny orakora-pifaliana satria tsapanay paheto ianao tsapanay paheto ianao miasa Jesosy amen mbola sy orakora-pifaliana ho an'i Jesosy halleluia sarovomofa zava-dehibe ao mason'Andriamanitra eo anatrihan'Andriamanitra io orakora-pifaliana ataonao io sa tsy izany ve Andriamanitra nisy fotoana atao amin'ny tantara atao anaty baiboly manao hoe rehefa hanenjeramanda dia inona ny natao kaza atao fombafomba iny fa ao Andriamanitra dia efa manetsika ny hery ny asa eo amin'ny fiainanao amen sy andretritsika fa andao ity tanana mafy fandraisantsika nitarika fotoana mafy nitehaka anao fa ho fanomezantsika voninahitra an'i Jesosy halleluia dia mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra tompoka na ianao tongetona ho anao izay ao atokantrano manonona ny fiadanan'ny tompo aminao izahay ho mariky ny fifandraisantsika tanana dia ndao tsika araka nofanofany tanantsika halleluia ny fiadanana dia efa trodranon'Andriamanitra tsika zanak'Andriamanitra mihitsy izany ka ianao raha tena raisinao ampinono izany hoe za dia olona miadana dia tena ho tonga amin'ny fiainanao mihitsy izany fiadanana fahasambarana famindrampo avy amin'Andriamanitra izany sa tsy izany ve araky ny fanatanana nataony ravavy teo dia izao hoe aza atao amin'ny fombafomba ny fampona ho an'Andriamanitra amin'ny androany ity satria misy nge ny olona amin'izao ora sy fotoana izao tena te hihetsika te hiandia ta hijoro mba tahaka anao ihany koa fa tsy afaka izy fa ianao mbola men'Andriamanitra hery tanjaka fahasalamana androany ka hoy aminao androany ataovy izay hetsika rehetra ahafahanao hideran'Andriamanitra anakaiky an'Andriamanitra anakaiky ny fon'Andriamanitra amin'ny androany ity fa ny fahasambarana sy ny fiadanana eo amin'ny fiainanao any Jesosy isika zanak'Andriamanitra dia nataontsika hideran'Andriamanitra sa tsy izany ve ame voninahitra an'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra ka andao porofotsika mikira mihitsy izany amin'ny androany ity hoe zahay Jesosy dia mila mideranao foana ny fiainanay ndao ary tompoko Alefaratra sy ny antsimo andefa lasa tsinanana ampafantarina ianareo androany zahay tsy maintsy midelana Andriamanitra indrindra fahasoavana lehibe no mena isanandro tsoba fonanao ny sahirana teo izy fonanao ny tsara mbola teo ihany izy fonanao ny faly mbola teo foana izy tsy manaranao zany Andriamanitra tsoba efa fantatrezay milamide efa fantatratsisaka matatrezay milamide raha mombanay efa fantatrezay milamide efa fantatratsisaka matatrezay milamide
oha, isi, oha, isi, oha, isi, oha. Ideira não za, 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 ideira não za. Ideira uma night, uma mata desse, me dá ideira, uma mata desse, uma mata desse, me dá ideira, uma night, uma mata desse, me dá ideira, uma mata desse, uma mata desse, me dá Dice que am saura sifto na sau. Eu. Niandronao rehetra dia atokano fanomezana voninahitra an'Andriamanitra sady zany ve ninona zavatra miseho amin'ny fiainanao alefaso foana ny ira fideranan'i Jesosy fa aneo voninahiny sy ny fahatsarany eo amin'ny fiainanao Jesosy satria isika dia olona noforonin'i Jesosy mba hanambara fideranana azy sady zany ve ka amin'ny androanty andaontsika tenan'i Jesosy ny andronay rehetra Jesosy dia natokana hiderananao ny mombanay rehetra ny fiainana rehetra natokana hiderananao satria natao izay hideranao misaotra Jesosy. Amen. Misaotra tompony. Misaotra Jesosy. Ahofafay ho an'i Jesosy ny tananao. Atao vitan'i Jesosy mitandroany fa vonona ianao hiderana azy amin'ny fonao rehetra ninona zavatra miseho amin'ny fiainanao. Amen. Misaotra tompony. Hallelujah. Si fala tumbuo magala sana kalianjo kule lideraku si fecha tumbuo Shira
voatokana iterananao ao fafeo an Jesosy amin'ny tananao amin'izao ora sy fotoana izao entinao androany amen sotra Jesosy miteranao izay mameno voninahitra anao sotra ray natao izay iteranao Jesosy Si fecha tumbuo la yana na itena maua majaki sai anada chana sila dira na nifu ny fiainanay rehetra mihitsy teo entinay hiderananao hoentinay fanomezam-boninahitra anao satria ny zanakao manaradianao dia mendrika nideranao mandrakariva Jesosy ianao dia Andriamanitra tsy to Andriamanitra lehibe nao tsy misy azo arina voninahitra ao ka noho izany Jesosy mbola hideranao foana izay satria mendrika nideranao misaotra anao zay Jesosy ho anao ny dera ho anao ny atsy ho anao ny voninahitra mandrakizay satria Andriamanitra tsara Andriamanitra tsy toy ianao Jesosy anao ny zavatra rehetra misaotra Andriamanitra tsy toy tompon'izao rehetra izao hotezaina foana meny anarana tsisy zava-mahagaga zay tsy azonao atao fesina ny voninahitra tena masiny anao Amen Salmi, scusa,
Jesosy amin'izao fotoana izao a inoko fa tena tamin'ny fonao torotoro no niranao ny tonokira rehetra izay tena mamy a satria nahoana tsy ny olona rehetra ny afaka tonga hiankohaka eo an-tongotr'Andriamanitra fa izay voavidy tamin'ny rano Jesosy irery ihany sambatra ianao satria nahoana nafony Jesosy ny ainy mba ho famonjena sy ianao fa tsika manana an'izany lalana misokatra izany dia ny afahantsika miankohaka eo anatriany tao anatin'ny tonkira ho ilay tonkira hoe andova fiainana mandrakizay ho feno fiadanana ny fanahy androany atsara dia atsara kokoa ny amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'izao ny fanamafisantsika ny fanoloran-tenantsika mety betsaka ny zavatra ny famafao ny fiainanao amin'izao fotoana izao tena nidery ianao teo a tena niankohaka ianao teo a fa androany ty ampaheranao ako hoe tsy miova ny Jesosy e ary io zavatra mahazo anao io dia izao hoe fa eo izy manao transformation satria ao anatin'ny fotoana tahaka amin'izao miasa ny fomba mahagaga izy manao transformation asandrato azy ny tananao dia andahona mafy ny fanoloran-tenantsika ambavakantsika ary tena tsiaro mihitsy ny ao anatin'ny fonao amin'izao fotoana izao ataovy amin'ny fonao feno etaeta tena malora tena ho an'Andriamanitra ianao a tena ambarao amin'ny Jesosy mihitsy androany hoe mety aminazy Jesosy dia tsy misaraka aminao mihitsy satria ianao koa nefa nanamafy hoe raha misaraka amiko ianao dia tsy mahinahinana iny dia tena teneny mihitsy Jesosy androany hoe oako hitambatra aminao foana oaka hikambana aminao foana oaka hiara-iombona aminao foana naiza isy Andriamanitra tena lehibe tokoa ny fitiavana nasehonao anay tena lehibe izay tsy azo amavany izany Jesosy eo resinahitra amin'izany izay amin'izao fotoana izao tena manamafy ny fanoloran-tenanay izay amin'izao fotoana izao Jesosy tehirizy eo an-tananao izay tehirizy eo am-panelatrao izay izay rehetra mitoetra sy voatolotra ao dia voatahirinao tsara Andriamanitra izay reo amasoritra fonao ny ankonanay izay reo amasoritra fonao ny mombamomba anay rehetra sy ny mahakasika anay fa tsy avay izy ireo fa avy aminao irery ihany Andriamanitra tia ny tenanay ho anao amafisinay ny fanoloran-tenanay amin'izao fotoana izao ny fanirinay Andriamanitra dia niara hitoetra aminao mandrakizay tokoa raha iso izay Jesosy eo ampitoera tao anatinay ny fahadiova-po ampitoera tao anatinay ny fitafim-panahy tsisy petipetina tehirizo izay satria mbola manankely aminay hatramin'izao ny rahanao manadio anay manafaka anay manasitrana anay ary manamboatra ny fiainam-panahinay ho tanteraka eo anatrehanao sotra Andriamanitra fa mbola fotoana tsara nomenao anay androany mbola fotoana tena mety mbola manana fahafahana malotra ny tenanay toy izao izay misandrata tenao fanamasinao ianao ny ampirehitra ny etaeta ato anatinay ampafana ny etaeta ato anatinay ianao amen nasandrato ihany vavaka ao fa eto izy amin'izao fotoana izao tsy mba manamanina manamaivana ny fotorotoroan'Andriamanitra fa tena manompoa ny fonao rehetra ianao fa eto izy Alleluia misandrata tenao fanamasina ataovy ny asanao ianao ny matanteraka anay ianao le afaka tomboka vatsa tomboka semana marina anay fa tena zanaka izay misandrata tenao fanamasinao tia ny tenanay ho anao tia ny momba anay rehetra ho anao Jesosy manapato anatinay satria ianao nefa laza fa raha ny zanako sy ny asan-tananao dia ho adidinao rery ihany misandrata eo fiainanay ianao Andriamanitra oka hietry ny maha-izy anay rehetra fa ianao hitombo toerana hiakatra ambony toetra ambony foana eo amin'ny fiainana rehetra amin'izao fotoana izao sotra anao izay Jesosy mankasitraka samy mivavaka misotra amin'izao fotoana izao fa mbola Andriamanitra ny kely aina natahiry asanao amin'izao toeram-pamonjena izao samy misaotra an'Andriamanitra
samy misaotra an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra be dia be ny saika isintona anao iverina fa tsy nahavita izany izy satria teo Jesosy niaro anao samy misaotra ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra samy misaotra ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra asenao samy mankalaza amin'ny fonao rehetra amin'izao fotoana izao fa eto izy halleluja mankasitraka tokoa Andriamanitra andeha averina aminao irery ihany dia manao ny asa Jesosy miankoka aminao anao ny tera rehefa-tsakana itovy amin'ny fonao rehetra ny androany ny fanahina miondrikeo atongotra tratsay anao ny tera satsamandrakiza fefeo an Jesosy ny tanatsika alleluja 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 sady aka toerana moramora ianao amin'izao fotoana izao sotra Jesosy mankasitraka amin'ny fonay rehetra izay amin'ny anaran'i Jesosy amen alleluja inoko fa tena tafaray tamin'i Jesosy ianao teo inoko fa tena netanetana ny fanahy tao anatinao tena misy faniriana setaetandrainao anatinao iombona bebe kokoa amin'i Jesosy sa tsy izany ve mety natsiaro mangatsitsika kely ianao na mety hoe somary nisitaka kely ianao tamin'ny relationanao tamin'ny fifandraisanao tamin'i Jesosy azafady fa zao kosa inoko fa tafaverina ianao satria Jesosy nefa miasa eto ary Jesosy rehefa mitoetra eto amin'ny toerana tahaka an'izao tsy mijerijery fotsiny izy ary tsy mijery fotsiny hoe iza ny tonga indray dia iza ny tsy tonga iza ny ody fa zao vonina foana izy ny anamboatra sainao satria ny faniriany dia niary hitoetra mandrakizay tsika sa tsy izany ve tsika indraindray mety varimarina hoe roviana marina moa no avy Jesosy io maraina sa atoandro sa hariva le izy so amin'ilay sasak'alina iny ary so amin'ilay mangiran-drasa efa manomboka ririnina ny andro nefa za tsy tafafo maraina be mivavaka manahy aho fa androany omana ny fiainanao mandrakizay aza donona mihitsy fa misy zavatra tena iray loma ny antony azakazahanao amin'izao fanompona izao ny antony tena tokony hampatonga atsika hiazakazaka amin'ny hafanapo amin'izao fiainana fanompona izao dia ny fiainana mandrakizay alleluja ndeo tsika iteatanana ho an' Jesosy satria samy mbola velinaina daholo tsika dia ny baiboly dia miteny hoe mbola misy azo antenaina tsara ny amin'izireo rehetra izay velinaina sa tsy izany ve mbola afaka tena hoe manamboatra tsara ianao amin'izao tena mbola afaka mafana tsara ianao amin'izao sa tsy izany ve ny ara-panahinao ny tiako tenena eto fa ny nofinao raha mangatsiatsika sinao akanjo ba io dia mafana fa ny ara-panahinao mantsy amin'ny alalany vavaka ihany ny anovozanao eo satria ny tenin'Andriamanitra manamafy hoe izay be vavaka ihany no be hery daholo tsika hiampita ny fandarana manaraka dia nafahantsika manome ho an'Andriamanitra io dia anisan'ny didin'Andriamanitra sady sitrapony tokony ataontsika dia ny fanomezana ny fanatitra hoy mandrakariva rehefa mijoro eto hoe ampiasao ilay tananao izay feno fitahina be ny hoe ny tanana ray manome ary ny tanana ray mandray sa tsy izany ve dia rehefa vohomanao zany inoko fa efa nomaninao tany atokantrano satria vao mivoaka tao ianao dia efa nalaminao tsara hoe tiany ianao dia tiany ana dia tiany an'izao dia tiany an'izao dia amenao an' Jesosy ilay izy amin'izao ora sy fotoana izao matoky fa tsy ho amavainao zany satria anisan'ny ampitombo ny fatanterantsika eo amin'i Jesosy ilay izy sady ihany koa manamafy ihany koa ny fahazoantsika sitraka amin'Andriamanitra dia ny fanomezana andao arak'ipitsika mahasonofintsika dia hivavakantsika raha eo mankasitraka izay fa tonga ny amin'izao ora sy fotoana izao dia ny afahanay manome ho anao Jesosy ny etaetanay dia ny anao ny sitraponao mandrakariva ary tsy hoe izay vitanay ihany no ataonay fa mila manakatra satria ho avy ianao ary tena mila miroso sy tena mitomba ny finoana satria tenao dia manamafy hoe raha ho avy tokoa ny zanak'olona moa hita finoana va androany Andriamanitra dia atomboany finoana atao anatinay ny amin'izao fanomezana izao mba tena ame amin'ny fifaliana izay mba tena ame amin'ny fatahorana an'Andriamanitra izay ame amin'ny fotorotoro sy amin'ny fitiavana an' Jehova satria izany dia didiny ka dia apetraka fenao am-pelatananao Jesosy ny ampafolo-karena fanohanana ny amin'ny fandoharana izay fitoriana ny filazantsara zany fanohanana ihany koa Jesosy ny amin'ny asanao ny amin'ny rakidehibe inonay fa miasa amin'ny fomba mahagaga ianao eto amin'ity toerana ity ary inonay Andriamanitra fa tsy hojerenao fotsiny izany androany fa indro ianao manatitra sitraka aminay isam-batan'olona akasitrahana ny fanatitra sy ny zavatra rehetra izay ataonay ato amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen
dia manasantsika rehetra amin'ny fifaliana fa izany no akasitrahan'Andriamanitra sa tsy izany ve dia ataontsika ao anatin'ny hira fiderana ilay izy dia na dia mipetraka ary ianao na mandroso etỳ anoloana etỳ ary ianao dia sady mihira ny vavanao amin'ny fonao rehetra ianao mientanentana tsara amin'ny tanan'ilay fifandraisanao amin'Andriamanitra sa tsy izany ve nda ho arytsika hira ho antompo sady amme
fa dia iroso amin'ny fandaharana manaraka sika izany hoe tsy fandaharana moa izany fa hiteny amintsika Jesosy sa tsy izany ve pastera lalaina moa hoe tsy efa vonina tena andao raisitsika amin'ny fitiavan-tanana solo fiarabantsika anazy eny amin'ny toerana eny koa dia mbola hitiaka mafimafy noho izany sika dia manolotra ny arahaba ho atsika rehetra tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako dia ny arabanao ihany koa izay ny atokantrano manaraka an'izao fandarana izao ary tiako ny manonona sady ny fiadanan'ny tompo aminao hampidina ny fiadanany aminao mandrakariva ny tompo ny tompo dia efa nilaza an'izany hoe raha mendrika an'izany ilay olona dia tonono fa ho tonga ao amin'izany dia fantako fa mendrika ao amin'izany ianao dia ho tonga ao aminao sy ao amin'ny tokantranonao amin'ny ankohonanao izany tenin'Andriamanitra izany amen amen eny ary anambarany tenin'Andriamanitra aminao moa androany dia mino fa hiteny aminao Jesosy androany tsy izany hiteny fa izy halleloha melohan'izay nefa dia rehefa vita ny tenin'Andriamanitra dia tiako manindreto lohan'izy reto tiry ty fa ho ataontsika tiry ty ny tompo no miantso mpanompo ho iraka solony tompo izany amen minao fa iantso anao Andriamanitra androany ianao io dia ho ampiasain'Andriamanitra ianao io ary izay indrindra ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko aminao androany mitady olona Andriamanitra dia inoko fa ianao no hitany ny antso olona Andriamanitra dia inoko fa ianao no natsony amen tsy velona mba hinana fotsiny tsika fa mba hiasa amen ndeha vavaka tsika ho an'ny hafatra ry Andriamanitra be fitiavana sady tsara indrindra tena misaotra anao zay ary mankasitraka anao tanteraka ny amin'ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao ary ny famindramponao izay nitahinao anay ka mbola velona izay ary mbola miaina fa raha mbola miaina koa nefa izay dia zao tsy atsahatra ny fisaorana sy ny fanomezana ivonahitra anarana misaotra anao zay androany amin'izao ora sy fotoana izao afaka andrenteninao zay ary afaka hianatra ny sitraponao ary afaka niakatoa ihany koa satria ho ny teninao hoe tsy mpiaino fotsiny zay fa zay raha miaina dia vonina akatoa zay raha mandre dia vonina hiaina amin'izay teneninao misaotra tompo fa miteny aminay ianao ary tsy avelanay andalo fotsiny teny fa hitoetra ary teraka vokatra tahaka ny andro tsy hiverina ny aminao tany an-danitra raha tsy efa navotony tany ka niteraka vokatra izany dia misaotra indrindra tompo mitenena tompo fa vonikandrehanao zay apetrao-mbavako ny teny rehetra fa vonina ianao tokoa izay misaotra Jesosy amen halleloha eny ary mandehanaka mitoria ny filazantsara lazao ny akaikinao mandehana dia mitoria filazantsara hoe amen tsisy olona afaka nilaza hoe tsy mahay lazao kely ny akaikinao tsisy afaka milaza androany hoe tsy mahay hoe tsy misy zavatra foroniny eto fa zay nataon'ny tompo tsara taminao ihany zay ihany no amboaranao dia isy olona ho vonjena isy olona ho afahana amen amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Luka toko fasivy Luka toko fasivy andininy faha-enimpolo Luka toko fasivy andininy faha-enimpolo fa ho Jesosy taminy raha ny tena tiako dia le ary amin'ny andininy farany io fa tsy manina vakitsika ihany fa ho Jesosy taminy aoka ny maty handevina ny ao aminy fa ianao kosa todio kely leo akaikinao fa ianao kosa ao anao izy mandehana ka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra amen ianao kosa aloha zany mandehana mihitsy ianao ainao ve zany mandeha zany eto aloha zany ty lehilahy ty natsony Jesosy izy rehefa natsony ny tompo izy ohatranao ihany natsony anao sa tsy natsona tsy misy olona mahay manantonao tompo
raha tsy efa nito amin'ny ray ho ao amiko zany, anantona anazy zany, anantona an' Jesosy. Alleloia. Kanefa koa moa zay tonga amin'i Jesosy tsy laviny mihitsy zany. Amen. Tonga eto ianao tsy mandanao ny tompo androany, vonina hitanao Jesosy. Eritrereto fa ianao io dia pon'ny lanitra, fianakaviam-be ny lanitra ianao io, ny asan'ny lanitra any ataonao. Amen. Ry havano, maty ny ray nyty lehilahy ty fa zao rehefa niteny tamin'i Jesosy, za aloha dia andevina kely raiky vetivetika io zany tompo, avy alao any maty any fa tsy ianao manaraha fa zao ianao kosa dia zao mandeha any ianao mitoriny fanjakan'Andriamanitra, filazantsara ho antsika. Amen. Amen. Enka ne ka andeha ianao io, aza milaza hoe tsy afaka. Fa ny olona milaza fa tsy afaka lava, normal tsy afaka koa ny fiainany. Zafady. Raha te ho afaka ianao, ataovy afaka amin'ny fotoana rehetra. Rehefa misy ny fitondray filazantsara, mandray sanjara ianao. Alleluia. Izy aminareo reto tsy mifanena amin'ny olona mihitsy isanandro. Izy tsy mifanena amin'ny olona mihitsy, mifanena daholo tsika rehetra. Ry havanao, tsy voatery hoe tsy maintsy mila micro, tsy voatery hoe tsy maintsy mila fanamafisam-peona tahaka izany vo afaky ny anambara ny tenin'Andriamanitra ianao io. Tadidiko fony nanao asa tety amin'ity faritsy ity zay, tsisy trano tety tamin'izao. Telo ihany zay dia mavita azy. Tsisy ny fanamafisam-peo, tonga dia vazavaza masina. Alleluia. Alleluia. Te ilaza aminao androany. Ary nisy rangazay ary moa niaraka tamiko matetika, zay ro lafona koa niaraka matetika fa zao miaramiry zay sisy dia hoy sisy, ianao zany zandry miantso dia za mitory teny. Dia za tokoa miantso dia izy mitory teny, dia efa madika indray rehefa lasa lavitravitra. Ianao indray zany no mitory teny ry zandry dia za miantso. Raikitra zany hoa. Fa zay ro larery ihany manao ny fiderana fa mandeha io. Alleluia. Tsisy aza milaza mihitsy hoe tsy afaka. Ataovy ohatrany ianao le miantsoantso ny zanakao ao an-trano ihany, fiantsoantsonao ny hafa mba ho vonjena sy ho afahana, mba ho tahian'Andriamanitra ho amin'ny fiainana mandrakizay ireny olona ireny izany. Alleluia. Aza mijanona tsony. Tenenina akaikinao, aza mijanona tsony hoe raha vao manomboka mandeha ianao dia maninona amin'izay? Aza mijanona itsony, mandehanao foana amin'izay mitory ny filazantsara. Izy io efa nijanona io. Ry havana malalo, ny amponga tsy velesina ny antsoina hoe amponga miantona. Ny lapoaly tsy hanendasana ny antsoina hoe lapoaly miantona. Ianao matoa natsoin'Andriamanitra dia natao ampiasaina ianao. Averiko foana hoe misy mividy zavatra ve nefa tsy ho ampiasainy akory? Fa ty antoko zany amiko. Ry havana malalo, fony talony nisy hoe famataran'andro na akoho. Aingo tanana fotsiny fa tsy mandeha. Misy manana an'izany ve eto zao? Enganeka tsisy ato Jesosy. Fa matoa izy nividy famataran'ora dia mba ho ampiasainy zany. Amen. Amen. Matoa ianao io natsoin'Andriamanitra. Matoa ianao io natsoin'Andriamanitra. Ho ampiasain'Andriamanitra ianao. Ho ampiasainy Jesosy ianao. Alleluia. Vonina ny asa sa tsy vonina? Vonina ny asa sa tsy vonina? Vonina ny anambara ny hafatra sa tsy vonina? Mandehana manomboka izao dia aza mijanona itsony. Iza ny andeha?
tena andeha ianao abdiny ny tananary engany eo kaneny an-trano tsy hitako mitsangana ny tanany mitsangana ihany koa ny tanany alleloia tanao Matteo toko fafolo andiny fafito sy ny favalo dia zao ny ambaran'io tenin'Andriamanitra io naniraka ny mpianatra Jesosy andiny fafito ary raha nandeha ireo no nandeha fa tsika koa andeha zay mitovany nataon'ireo dia ataontsika ihany koa ary raha mandeha ianareo azafady hozy ny tompo fa reo zany nandeha tamin'izany dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny ho avy Jesosy sa tsy ho avy ny fanjakan'ny lanitra dia zao sano ozy ny atsanganiny dioviny avoainy efa nahazo maimaim-pona ianareo dia ahoana ny toy any efa nahazo sa tsy mbola nahazo zay mbola tsy nahazo azo izy androany azo fanomezam-pahasoavana izara ny tenin'Andriamanitra ianao androany halleloia zay efa natsiaro fa nahazo maimaim-pona re zany tompoko dia mba mila mizara ho le tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fafito teo aloha vakitsika verenantsika kely andininy fafito ahoana ozy izy andininy fafito dia zao ny ambarany ara mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny raha andehanao tsy ny tenanao no torianao fa le fanjakana zay raha tsika manana ny fanjakantsika tsy fanjakana eto ambonin'ny tany halleloia ho Jesosy tamin'izy ny andeha fatsena teo ambony hazo fijaliana raha ohatra ozy ka avy amin'izao tontolo zao zany ny fanjakako dia tsy maintsy niady ireo olona miaraka amiko ireo halleloia fa satria tsy avy eto amin'izao tontolo zao ny fanjakany raitsika halleloia dia nangina mpianatra tamin'izany fotoana zany olona be dia be nge niaraka tamin'i Jesosy tamin'izany fotoana zany ry avany sady zany ve vakivavany fariseo sadoseo ny laza hoe mpampianatra maninona raha mba hampanginina mpianatra ho Jesosy raha manginitra eo oka ambarako aminao Jesosy fa ny vatondray no iantsoantso halleloia olona maro provin'izany ohatra raha nampisakafo izy olona tsomby 10,000 ny lehilahy fotsiny eo amin'ny sehatry ny fampona dia mbola verika ihany fa ny vehivavy ny maro anisy ary na mbola any am-pianarana koa azy ho an'izay mbola mianatra isao ny lehilahy ao am-pianarana ao reo izy mibetsaka ny lasa ny vavy fa mbola mivavy koa ny betsaka ary rehefa miaraka amin'ny ankizy ao izy mibetsaka ny vehivavy samy ankizy dia ny ankizy mibetsaka ko ny anankiray indraindray tonga dia mitondra remorika efatra alleloia ry havanao tsara Andriamanitra alleloia sa tsy zany ve androany te hilaza aminao mihitsy fa raha ohatra ka hitory ny filazany tsara isika ka tena andeha anao fa minao fambadika tenin'Andriamanitra dia tena andeha anao io mpiara-miasa aminao tsy olona angazy zany iza ny ilazana ny filazany tsara manodidina anao amen ho avy eo tsika hoe izavy ny tokony anambaranao ny andehananao zany androany aloha dia zavatra tia nampita aminao dia tsy maintsy mandeha tsika anambara ny filazantsara tsika hitory ny fanjakany lanitra tsika anambara tsika fa ho avy tsy ela Jesosy ary raha ho avy izy efa mba niombana ve zany olona nandre ny tenin'Andriamanitra tany aminao zany halleloia ary ianao zay mitory zay mampianatra ozy ny tompo momba mampianatra ny tenanao va ianao manomana ny tenanao ihany koa fa raha ho avy ny tompo ianao io anisan'ny hiakatra ianao tsy ho tavela ianao any amin'ny fiainana mandrakizay ianao halleloia riavanao ny olona zao difitry ny afiazakazana difitry ny azakazaka momba ny tany
tanteraka le hoe inona no hoaninay a inona no sotronay le any amin'ny matiotoky fahenina ny olona ozy manontany an'izany fa ny anareo kosa aza zany ny azakazahana alleloia fantatry Jesosy fa tokony ho anao zany tokony azo an'izany ianao tokony andray an'izany ianao ho tahina mihitsy ianao alleloia amen sa tsy zany ve andeha anao sa tsy andeha Jesosy ny antso ny 12 lahy dia naniraka azy amin'izay ndana ary tory ny fanjakan'ny lanitra dia rehefa mifanena amin'ny mararinareo sitrano reny tsy ianao no manasitra anazy fa ianao andeha dia sitranao azy izy aza mivadika dohany zany ka raha tsy sitrana dia ahoana aferan'Andriamanitra zany ho sitraniny izy an'Andriamanitra zany raha tena miaraka amin'Andriamanitra ianao dia ireo famantarana miaraka amin'izay mino no hiaraka aminao ihany koa zao famantarana zao manaraka izay misy fanasitranana any amin'le miaraka amin'ny tompo any sa tsy misy misy any aminao any sa tsisy ilazao ny akaikinao misy fanasitranana aty raha vavy anontanio kely izy inona marary azy alleluia any aminao any misy fanasitranana any alleluia amen avoany demony io Jesosy enkany ka ho mpamoaka ny demony daholo tsika rehetrarehetra fa tsy hoe mihetsika ny demony sasany dia pastera mamaika anao atsono aiza ny finoanao fa maniny ianao tsy mampiasa ny eo ampelantananao fahefana prima nomena fahefana ianao mba ho isan'ny olona mpamoaka ny demony ihany koa diovy miboka ozy ny tenin'Andriamanitra miboka rehetrarehetra na boka ninona izy na boka ninona izy dia ingany ka ho sitranonao ho diovinao ny abokandry na boka ny vavan'olona io na boka ny trosan'olona io na abokana ranofo io na abokana rapana dia ho sitranonao avokoa alleloia fa vononanao ihany ny andrasan'Andriamanitra dia hetsika Andriamanitra ho sitrana amin'ny marary izy fakakana miaraka aminao andry riavanao mila mandetsika be dia be nge ny olona ory be dia be nge ny olona voafatotra be dia be nge ny olona mijaly dia itory anambarany filazantsaritsika tsy hanampitrotraka ny zava-misy eo amin'ny fiainany fa ilazitsika fa raha tonga ao amin'i Jesosy tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao amen alleluia ianao io tsy mahay fa Jesosy mahay an'ilay izy ianao io tsy mahay manasitrana fa Jesosy mahay an'ilay manasitrana fa noho ny fisiany Jesosy ao anatinao izay lehibeny ao anatinao arak'ilay Jaona voalohany toko 4:4 noho ny eo amin'izao tontolo izao lehibe le ao anatinao ao miaraka amin'ny lehibe noho ny lehibe rehetra ianao miaraka amin'ilay dokotera ianao alleluia amen dia zao isy ny fanasitranana isy ny vahaolana isy ny fandresena amen ozy ny lazainy Paul manokana dia nanafatrafatra ny Timoty zanany any amin'ny Timoty faharoa toko 4 andininy faharoa Timoty faharoa toko 4 andininy faharoa aonao Paul mantsy any Timoty mitory ny teny mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandrese lahatra mampirosi mananara mafy amin'ny faripo sy ny fampianarana rehetra alleluia engany ka tena andehanao ampirisika ny olona hitory ny tenin'Andriamanitra anambara zay afatra napetraka Andriamanitra ao aminao ianao riavanao za aloha tsy hitako tamin'iza nanomboka niaraka tamin'ny rahalahy ranabavy nitory ny filazantsara tsy nisy hoe aloha hianatra hitory teny tsy nianatra an'izany zay tsy nianatra
hoe avelo ampiofanina kely nareo itoron'ny ten'Andriamanitra tsy a tadidiko tany Tamatavy ako tany amin'ny pastera Françoise pastera David dia nisy fotoana efa miaraka taminay izy chef de groupenay dia kompatananao anazy rehefa mijery zao zavatra zao izy dia izy mipiaraka taminay tamin'izany toron'ny tenin'Andriamanitra zay dia tena izy moa zany tena mavita an'le mitabataba be mihitsy izy tsy mijanona mihitsy izy dia miheno ianao zany miheno izay teneniny alleloia amen farany mahay ho azy alleloia rehefa tsy mandeha ianao dia tsy mahay fa rehefa mandeha ianao dia mahay alleloia fa rehefa mandeha ianao nytoy an'io tenin'Andriamanitra leo amin'ny Matteo io a aza mitondra kitapom-batso izy tandremanao so mitondra harona kely ka manao ohatra ny sasany ary hoe manao dansa kely dia tonga dia rakitra kely azafady ho Paoly hoe ny any filazantsara tsy mba sandaina tsy hamity vola ho Paoly ry havanao efa tsy filazantsara tsony zany business zany anao hitandrina halleloia zay teneniko ny vadiko nay mandeha lesaka izy ohatra zao mizara zavatra be le olona ozy izy dia normal raha ohatra zao dia hoe zay indraindray mahavoa ny fiangonana ao a ny fiangonana indraindray mahihatra ny kristianina indraindray mahihatra tsy mavita mamme tsy mavita mizara fa mieritreritra ny andray foana ary maro ihany koa ny pastera tahaka izany za teniko anao misy fotoana misy olona tonga eo amiko izy mitantara ny olany vavaka ho azy fa misy fotoana ao anatin'izany etsihany tompo ianao hoe dia mba mamezy ianao azy raha milaza ianao fa mandehana miadana nefa ianao ary tsy manetsika ny tenanao akory mampalahelo be le filazantsara zany amin'izay fotoana izay faoko filazantsara mivelatra sy mandehandeha ianao amen amen halleloia fa tena misy zany ka hoe tena tsy manome mihitsy izy fa engany ianao io hotahin'ny tompo ianao amen azange mahatonga ny olona koa matetika sahirana raboly satria na ny antony tsy manome mihitsy fa mitetika ny homena foana kristianina mimi raha mivavaka amin'ny maraina izy ny fangata ataka daholo ny ambiny rehetra marina fa fanampianatra ny tompo hoe omeo anainy io izay anina fa ho ainy ny mameze saza ho anao amen na tsy mangataka akory ary ianao dia efa omen'Andriamanitra anao zany fa mampalahelo dia zany zavatra mitranga fa enkeny ianao io andeha hitory ny filazantsara raha tonga any an-tranon'olona any ianao tsy angataka amin'le olana no aleanao any fa anambara ny fahatsaran'Andriamanitra entre parenthèse kely indray mandeha ako nitory filazantsara tamin'ny olona anankiray tena manamboly olona io dia napiditra anahy tao trano izy dia nitory ny filazantsara vita nitory teniko tonga avandray manaraka ao izy mbola nitory tao amin'ny foana rehefa mifankazatra ela be tonga tamin'ny mpiangonana amin'izay izy rehefa nomboka tonga tao am-piangonana amin'izay izy dia izao ny teneniny zange ozy tsy tokony nanaraka anao mihitsy fa zao ny zavatra nitranga ozy nisy olona tonga nitory filazantsara talohanao tsara nitory teniny ozy fa ny olana ozy rehefa avy eo vita nitory teniny nisy boatina kolina zany fatao amin'ny kiraro tsy tadidiko na fox ten'le olona sahina dia ozy hono a madama azonao mba omena kely amin'io lakoly io avy rava le filazantsara dia zava ho azy zany fa raha andeha hitory filazantsara ianao indrindrindrindra raha mankany an-tranon'olona ianao le olona jerena fa tsy nietany jerenao
Normal le olona raha tsy apiditra anao tsony. Ohatrany afafa. Ohatrany afafa. Ny farafara ny jery anao. Ohatrany afafa. Sao dia mpangalatra ary reny. Hitanao any tompo. Alleluia. Alleluia. Ary aza mahay niditra ao an-tranon'olona fa ataovy eo tokotaniny dia milamina ny resaka. Za rehefa mandeha mitory filazantsara. Afantako fa olona rainy aho dia tsy miditra ao an-tranony aho. Fataoko eo velany. Ary za rehefa mandeha mitory mitenin'Andriamanitra matetika aloha eto velany eto aho. Tsy miditra ao an-trano ao fa aloha eto. Fa ho tsofoko rano foana ny tokantranonao. Raha tsy le olona mihitsy no midongy amiko hoe midira mihitsy ato an-trano ka aloha ato an-trano fa aiza kosa hoe tiro filazantsara nareo dia eto velany eto fa ndao mba ao an-trano. Ry havanao mandehana. 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 Na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Aza miandro malalaka vao andeha anao. Lazao kely nao kaikinao aza miandro malalaka vao andeha anao hoe. Halleluja. Iza zany mba andeha amin'izay? Iza mba andeha azafady? Engene ka tsy tanana mitsangana fotsiny fa mba tena andeha. Rehefa tonga ny fotoana ny fanjakan'Andriamanitra dia ho aseho an'ny tompo ny tananao nitsangania tetinao nangatana nefa ianao tao tsy nandeha akory. Tandremo zany. Engene ka tena andeha ianao. 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 Halleluja. Amen. Sorry havana. Tiako apetraka fotsiny hoe ao an-tranonao nge tsisy marenina tsony aho hoe. Iza mbola misy marenina ao an-tranony ao? Eto ary tsisy manangana na ray ary. Iza mbola misy mona ao an-tranony ao? Iza mbola misy boky ao an-tranony ao? Tsisy zany ao. Mivoa ao an-trano ao ianao teneno kaikina mivoa ao an-trano tao ianao hoe. Halleluja. Mandehana metory ny filazantsara. Io tsy asan'ny pastery io e. Tsy amin'ny pastery arery io. Ka asanareo pastery za mitory filazantsara zany tsy anay zany. Ozy ny tompany amin'ny Jaona 7:20, 2:12. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa Jesosy. Izay rehetra mino aho Jesosy a. Ny asa ataoko no ary anao asa lehibe no izary izy satria za mankany amin'ny ray. Ampanao asa lehibe anao Andriamanitra. Ampanao asa lehibe anao Jesosy. Zay mbola tsy nataony hafa mihitsy ataonao. Zay mbola tsy nataony Jesosy ho ataonao. Amen. Asa. Ny tompo mahay an'izany fa za tsy afaka ny hamaritra an'izany aloha. Amen. Amen. Anao asa lehibe anao io. Teneniko kely akaikinao anao asa lehibe anao hoe. Ianao any an-trano any koa anao asa lehibe anao. Azon'Andriamanitra ampiasaina tsara ianao. Halleluja. Ny Isaia 4:9 ngery avana malala andininy favalo rehefa nanontany Andriamanitra. Iza no irakay ho sisy dia Isaia namaly mihitsy za. Zany andeha ho sisy. Dia ingane ka tahaka izany koa ianao. Andeha ho aiza moa tsika? Dia mazava be ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin Jesosy. Le ao amin'ny Jaona 7. Hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny ny zanany latokana mba tsy hisovery rehetra mino azy fa hanana fisainana. Tiako ambara dia izao hoe izao tontolo izao mihitsy no kendrentsika ho vonjena. Amen. Tombo koa fa nandrika mandehana makany amin'izao tontolo izao. Le Matthieu 4:20. Mampianatra azy. Fa zao iza moa le izao tontolo izao? Dia midika fa ny olona rehetra izany. Amen. Tsy safidianana saranga io. Na inona volokodiny. Na inona toetrany. Na inona. Na nianatra izy na manana izy na
na tsy manana na mahantra, na ataoko hoe mpamboly izy na mpiopy izy na mpiasa birao izy sy sisa rehetra, tsy akanavaka hitoriana ny filazantsara. Ingane ka hanambarana izany ianao. Aleloia. Tsy afaka ny ilaza mihitsy ny hoe ny olon-dehibe ihany hitoriako ny filazantsara, fa tadidio tsara fa ny ankizy koa dia fanan'olona anankiray. Raha mpianatra ianao dia natao hitory tenin'Andriamanitra any amin'ny mpianatra mpiara-mianatra aminao ianao. Aleloia. Aleloia. Ambarao aminy fa tsara Jesosy, ilazao izy fa mahavonjy azy mihitsy ny Tompo. Amen. Riavano tsy safidianana ninninna. Io na mpitondra fanjakana azy dia natao andre alala ny filazantsara izay ambaranao io. Amen. Mba hainao moa ve? Hainao ny tantarany Yamana? Sirianina izy. Komandy lehibe izy fa saingy zao. Naninona? Naninona? Boky izy. Boky izy. Fa iza no nitory ny filazantsara taminy? Iza ny anambara hafatra taminy? Ilay Hebreo mpanompo vavikely, ankizy vavikely no nilaza taminy ny filazantsara taminy. Fa any amin'ny zareo dia afaka ny asitrana ny lehilahy io. Aleloia. Raha ilaza ianao fa raha tonga ao amin'ny Jesosy ny olona dia afaka no tonga ao amin'ny fiadanana, afaka ny ovaomana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary tsaroa fa ny fiainana mandrakizay manomboka ety ambonin'ny tany ny fiainana mandrakizay. Amen. Noho izany indrindra mila mandeha ianao. Io vehivavy izao tena nahavariana mihitsy hoe naninona izy no lasa babo tany an-tanin'ny Siriana. Tena naninona izy no tao amin'ilay komandy lehibe, fa inoko fa nisy nahazo fisandratana sy fahafahana io vehivavy io tao ambadika izany. Aleloia. Ry havanao, tiampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy androany. Tsy fotoana ny fatoriana ara-panahy intsony zao, fotoana ny fifoazana zao. Amen. Amen. Marina be nge tenin'Andriamanitra. Rehefa nitsodranao ny Adamaseva izy, inona nitsodrany? Mitera mameno ny iny hevitra ara-panahy iny. Fa ry Adamaseva tsy afen'ny tany zany. Dia za koa te anambara aminao androany fa raha mba handeha ianao hitory ny filazantsara ianao dia isy zanaka ara-panahy be dehibe avoaka vady aminao avany, teny zanaka ao ara-panahy koa hiteraka be dehibe dia hitombo ho feno filazantsara ny tany, ho feno filazantsara ny tany. Amen. Sa tsy zany fe? Sasany moa zany hoe za mantsy pastera efa nitsahatra tamin'ny fomba-behivavy efa tsy miteraka tsony. Ny ara-lofa ngamba mety marina izay, fa ny ara-panahy tsy mitombony izay. Mbola afaka miteraka foana ianao ara-panahy. Amen. Sasany sanatria ve hoe nanao fanabeazana aiza na ara-panahy? Oriavanao. Tsy normal zany raha atao fampona. Sa tsy zany fe? Mila mandeha ianao, mila zao kely no kaikinao, mila mandeha tsika. Provina amin'ny programma zany fa handeha tsika. Aleluia. Kanefa aza miandro programma, aza miandro fandaminana, fa mandeha any ianao rery. Aleluia. Amen. Mandehana ianao irery, manambarany tenin'Andriamanitra. Aleluia.
tsy mila fepetra be dia be io hoe tsy maintsy oatra zao, tsy maintsy oatra zao, zay vao afaky nilaza ny ten'Andriamanitra. Fa ianao io mihitsy antsoin'Andriamanitra ianao. Misy olona natokana ho vonjena amin'ny alalanao io. Hainao ny ten'Andriamanitra tamin'ny Abraham. Ho fitahiana tokoa ianao sisa. Dia engany ka ho fitahiana tokoa ianao io. Rehefa handre ny ten'Andriamanitra amin'ny alalanao izy, dia ho voatay izy. Voavonjy izy ny dikan'izany. Ho afana izy ny dikan'izany. Olona ho any an-danitra izy ny dikan'izany. Ry havanao, fa maninona ianao ny tsy milaza? Fa maninona ianao ny tsy manambara ny hafatra? Indraindray misy kristianina indraindray mampalahelo ny fisaina. Be resaka be fotsiny fa raha itory filazany tsara ohatrany tsisy apoka mihitsiny. Raha ohatra ka hitsikera ny zavatra ataon'ny hafa mahay, tena mikororoka ohatran'ireny vary kororohan'ireny mihitsy fikororohany an'ilay hafa. Fa raha andeha hitory filazany tsara tsy mahefa. Fa ianao kosa zay tonga eto tsy maheno zao hafatra zao dia tomiko amin'ny anaran'i Jesosy. Aza variana mitsikera ny fiainan'ny hafa fa mandehana amin'ny hitoreny filazany tsara. Zay tsara nataon'ny Tompo taminao ambara. Amen. Ary aza variana mijery ny lesoka kely ataon'ny hafa e. Izany mahavariana ny olona. Raha misy kely tsy mety ataon'le mpendraikitra na ataon'le pasteur na ataon'le dekona na ataon'le tsy haiko manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana, dia maika ny olona ny resaka an'izany. Engene ka tsy hainao io tsony zany. Ambo fanjobory ozy ny olona. Ajanony vao vanjoborinao. Sady fotoana tsy fahavokarany tsony zao. Eo mivadika vanjobory maina izy zao. Ry havanao, ajanony zany. Resaka tsy mampandroso, ajanony izy. Fandana mitoria an Jesosy. Alleluia. Nisy lehilahy tonga ho teo vavadin'ny fitsarana. Hoaizy ianao andeha hitory a. Nanontaniana izy, aiza ny plaintinao zany, aiza ny taratasy fitorianao ato anatin'ity. Sady naseho an'ilay baiboly. Fa iza notorianao ao anatin'iny? Jesosy notoriako rangaty a. Any amin'ny toerana rehetra. Mandehana. Ilazany akaikinao hoe mandehana hoe. Amin'ny olona rehetra. Amen. Zay fanena aminao ataovy. Alleluia. Zany izy io. Isaky mifanena amiko izy. Arabaiko tsara. Dia resahako. Dia ilazako ny amin'ny Tompo. Ela ny ela. Farany. Iny fa tonga tao am-piangonana. Ela ny ela tonga ihany. Alleluia. Sa tsy miresaka be dia be aminy a. Fanena amiko izy. Dia arabaiko. Any aminay koa moa zany olona fampiarabadolo fa ny aty tsy fatako. Manao hoana, vaovao maresaka. Zany indraindray a tsy tiako mihitsy ny arabainy olona manao amin'ny paster. Tsy tiako zany. Satria ny antony paster antaiza moa. Oaviana ny toriteny taminy. Tena mampanenjika eritreritra zany a. Fa zao ny zavatra nitranga. Za isaky mifanena amin'ny olona, miarabaola. Resako izy. Tsy miresaka ela be a. Fa zao fotsiny ihany afantako. Alaiko namana izy a. Rehefa vitako miresaka aminy a. Dia zao, ambarako amin'ny tianao Jesosy. Lasa mandeha avy eo. Alleluia. Ry havanao, aza sinasaka na ny fitorianao filazantsara. Amen. Raha andehanao, ombanao Andriamanitra. Ombanao Andriamanitra. Araka ny ambara amin'ny bokin'ny Mateo 7:20. Azafady.
marika toko fahena ambe folo andiny fadimy ambe folo any amin'izy tsika ny tena andeha dia araka nambarako teo any amin'izao tontolo izao amin'ny olona rehetra amen zao aroa izy taminy mandeha any amin'izao izy zarery ve iza ozy izy ny ao ianareo ianao anatin'izany teneno akaikinao ianao anatin'izany hoe so dia mialaala fotsiny hoe nare zany fa tsy zay averanareo zany pastera tsika mianakafo zay mino halleloia ka mitoriny amin'inona hono halleloia efa mba nitory tamin'ny vadinao ve ianao eo sasa mafy atoka be le anay pastera tsy marina zany tsy afa ny ondrika io raha mafy ny atony tsy mavelona nareo mianakavy io raha ohatra ka izany fandehany indenge tsika ihany manaratsy ny ao tokantranotsika hoe fa manomboka izao ny olana matetika dia tsy any amin'ilay olona hitoriana filazantsara fa any amintsika aiza ny olona razafady aiza ny sakana any amintsika ny sakana teneno akaikinao any amintsika ny sakana hoe fa mahita an'le tranon'olona vilabe fotsiny te matazana hoe alika asika so dia laniny alika eo raha vavy aloha miala vo mijery an'le trano loha fotsiny io ve abiditra atsika tsy hainao fa ao misy olona manan'olana be mihitsy ao teny kely avy aminao fotsiny dia ampianovany tantara-piaina ny ray manontolo halleloia riava zay rehefa mandeha manao asa dia efa teneko misy le olona hoe tsy akandingana tsy akandingana miale de tsy akandingana halleloia nahitako za tsy tafiditra tao amin'ilay mpamosavy tsy mpamosavy moa zany fa le mpitaiza olona fa madamako tafiditra tao isy ilay ranabavy anankiray ka nitondra zazakely izy dia enao moa zany rehefa ndeha mba hitory filazantsara dia mba manao metimety ihany halleloia fa mijery efa aloha fitaratra rehefa andeha amin'ireny fa tsy mibokitra ny sasany ny ray aty ambony le fandiso tanteraka tsy le filazantsaranao tsony voatsery ny fampozinao tsy le filazantsaranao mahafaly azy fa le pozinao indray no lasa nampivanitika azy tsy niditra tsony izy jereo tsara aloha amen dia izy zany ny nijery hoe metimety retolety sany mandroso dia reo koa tsy nafantatra hay moa izy ty moa zany mpitaiza olona mandroso dia nampidiriny tao amin'ilay toerana tsy azo ampidirana mpivavaka mihitsiny hitady antady angana resa efa mivelatra amin'ny baiboly anambarany hafatry ny soratra masiny zay teo vao nitsangana ny volony ray manontolo lozy nampalahelo vao hoe tondra ny hafatry ny tompo aminao zay dia valoarika ny endriny dia tsy nety ny endo izy tena tsy afaka menanareo fona aminareo faloanareo mivoaka tena tsy azo ampidirana anareo ato fa ny nampalahelo afaka 3 volana iny le rangahy dia maty satria nanomboka atao reny dia nikorotana daholo tsisy filazantsara nitoriana daholo korotana avokoa ny zavatra rehetrarehetra ry havanao ho iamatsy aminao aza mieritreritra hoe tsy mahay fa ozony tompo le ao amin'ny matetika 720 indro aomba nareo mandraka andiny 720 ery ampety be ery omba atsika Andriamanitra
Ary eo amin'ny olo io ka toko fa 9 ihany any amin'ny 20 dia zao ny zavatra antrano rehefa nirahany Jesosy mpianatra endana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra tsy safidianana na iza dia tiako milaza aminao androany fa rehefa nandeha Jesosy niakatra ny ala teo amin'ny tendrombohitra oliva niakatra ho any an-dana ny mpianatra kosa nandeha ozy nitory ny tenin'Andriamanitra tendrehitra teny ary ny tompo vavolombelona niaraka tamin'izany iaraka aminao koa ane Jesosy tadio tsara fa olona ho ampiasain'Andriamanitra ny vavanao ho ampiasain'Andriamanitra ny tananao ho ampiasain'Andriamanitra ianao io halleluja amen zany sa tsy amen ho ampiasaina sa tsy ampiasaina halleluja hitanao mihitsy ny tompo amen averiko indray le fanontaniana hoe rehefa mividy kiraro ianao ny baoritra no anaovana zany kiraro ay ianao zany le kiraro nividiany Jesosy ho ampiasaina sa tsy ho ampiasaina halleluja amen fa ingantsika nankalaza an'ilay andro ny sampandrofia alady ny sampandrofia iny alady mialohan'ny ina moa pasika izy iny halleluja le nanofahofan'ny olona ny ina moa ny rofia ny olona moa zany mitondra sy ny lambany navelatra teny ingeny nanombohan'ny tapirosy halleluja ny mpanjaka nandeha tamin'izany zavatra zany ny mpanjaka ny voninahitra dia Jesosy zany vadika le izy tateo aoriana fa tiako ambara aminao rehefa nitengenan'i Jesosy ilay zana-biriky natao iny nampiasainy zany dia voatsindry tsara ao anatin'ny tenin'Andriamanitra indro ny tomponareo mitaingina zana-biriky fa nitsindriana mihitsy ilay zana-biriky ianao zao le solon'ny zana-biriky halleluja dia izao nefany tiako milaza aminao raha mandeha fiara ianao iza mitondra ny fiara ianao samy fiara dia nio tsara aloha zay vao mamaly iza mitondra ny fiara ianao samy fiara ianao no mitondra ny fiara marina zany amen fa tsy ny fiara no mitondra anao rehefa tsy miditra ao ianao tsy mandeha io marina sa tsy marina fa rehefa miditra ao ianao ka mamelona ny contact dia mandeha io tahaka izany koa ny olona mitondra moto iza no mitondra azy le moto sa le olona no mitondra azy dia tadio tsara tsy ianao no mitondra anao fa Andriamanitra no mitondra anao manomboka izao hitondra anao any amin'ny olona tena ilaina ne Andriamanitra halleluja amen hitaridalana anao Jesosy hitaridalana anao any amin'ny olona mila famonjena Jesosy mandehana fotsiny andeha sa tsy andeha any amin'izany olana anao any amin'izany olana any amin'ny Andriamanitra sa any amintsika aty amintsika ny olana ny teny fanomeny hainareo le hira sa tsy hainareo ataontsika le hira rehefa avy eo halleluja teny fanomeny anjaranao sisa amin'ny teny androany fanomeny nitsodrano mandeha any amin'izao tontolo izao raha andehanao dia isy olona ovonjena izany halleluja ny olana dia izao le Romanina toko voalohany 14 any amintsika ny olana Romanina toko voalohany 14 ahoana zay tenin'Andriamanitra zay ka hatramin'ny 15 zao anana ny Grika sy ny firenena rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa ho Paoly dia ahoana toerana koa raha izao dia mazoto hitory ny filazan tsara aminareo zay any Roma koa ao fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa amen tsika samytsika aloha mifampijorova volombelona mitoriny filazantsara amin'io namanao io zay le teneko teo ajanono fosafosa tsy mampandroso zany raha iresaka resao hoe tarira vavy nisy olona nararo zao fa voana metraha tanana voaka ny devolony fa tsy hitako tary ihany inona ny diranao amin'izay nahitanao azy tany ohatr'izany da mandeha teneko an'le mpino hoe zao ny zavatra antranga za mihitsy naniraka an'le olona andany ianao amividy an'ity zavatra ty atsy amin'le toerana io sady bary izy amin'ny varotra pièce sy ny sisa dia iako mantsiazy
tia ny vidinao ao fa ao misy an'ity de izy le rahalahy barangeo i paster efa hay fa misy an'izay zavatra zay ao fa ny varotra rehetra koatra zay tsisy an'izay fa ao amin'ireny ihany misy azy endana video fa misy ao piesy ny asaiko ny vidiny tao zany fa nisy nahita izy nitsofoka tao tsofoka tao amin'ny baranina nge ranona nge tsy anao kory inona moa ny idirany tao ary raha nrehetra tao izy mba fantatrao inona ny vidiny tao aza ty resaka rehefa iresaka ihany Jesosy resahana raha ifosa ihany Jesosy fosaina. Amen. Tarianana hono a Jesosy dia nanao zao fagakan'izao hono a izy fa maninona raha izany nataonao fa maninona raha izany ny ambaranao fa tsy ny fiainan'ny olona aza lany andro amin'ny fiainan'ny hafa. Amen. Zay le teny amiko foana hoe ianao mihitsy mila miova fa tsy ny hafa no entinao ambavaka mba hiova aza mivadinao tsony no entina ambavaka hiova fa ianao entina ambavaka mba hiova ho filazantsara ao an-trano ao. Amen. Ny vadin'iza mbola tsy eto marina mahafinaritra isan'angatanana eto pastera voateonao ny teny zatsy anangatanana vadin'iza mbola tsy eto azafady zanak'iza mbola tsy eto azafady atsangano ny tanany aza pitinina ntsony le olona Jesosy sitrany ny eliky zay marary eto androany atsangano ny tanany mbola tsy eto ny vadinao hovonjena izy atsangano ny tanany zay mbola tsy eto ny zanany hovonjena ny zanakao ho afana amin'ny anaran'i Jesosy ampidino ny tanany zao ny zavatra ambara aminao amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny Jiosy aloha eo amin'ny tokantranonao eo ny Jerosalemanao mivavamba hiova ianao ny olana dia tsy any amin'Andriamanitra fa ty amintsika ianao aloha mila miova voalohany. Amen. Ho tena filazantsara marina ianao tokantrano taloha ianao isaky maniraka azy tony ve tena tsy mihaino mihitsy fa hovay amin'izay amen. Mahay manova olona Andriamanitra ianao novay voalohany eto androany. Amen. Ny saka ny filazantsara dia any amintsika any amin'iza any amintsika manina tsy resy lahatra ny vadinao satria ny antony le toetra sehonao aminy mbola tsy tsara mbola tsy eo amin'le tena filazantsara loatra satria raha mba antaniny ianao fa zay dia verina fampiasanao ary aka iambina ny so rehetrarehetra zao io alova vari amin'izy ty izy avany amin'ny kainy io aiza belazandrinao zanga mpiandry azy anga hitanao lova avany amin'ny kainy io mila tapahany io oziny io mila faranany zany teny afafy zany raha antanina zavatra kely fa taizao aiza ny napetraka reo zany tsy hitanareo le izy ianao ve ny antanina dia ianao indray ny ametra-pantanina aminy taizao aiza ny napetraka reo tsy hitanareo le izy natoa zany tsy hitany tsy tadidiny tsony nametrahana azy androany dia anovanao mihitsy Andriamanitra iova ianao io ay tena iova amin'izay ianao misy ny zanaka mahatonga azy tsy resinao lahatra ny ray aman-dreninao satria ianao raha mba irahana nenareo koa ira-dava tsy misy farany reraka mihitsy ny olona ary nandray koa nge le ray aman-dreny ohatra manao an'izay manadinidiny kely zay ny rahana aloha ndana vidy menaka 1 litra dia mividana tongolona 200 efa nisy sira amin'izay izy hoe tsy sira ka ihany tonga vany izy efa reraka io andanaka miverina kely fa kay tsisy sira koa ao tonga dia mitombo molony maninona zay nitaditaterina tsikelikely efa maninona tonga dia terena hoe sira efatra zao manaova mihitsy aloha mama fijerena manokana fa rehefa aniraka anazy zay vao mandeha dia ozy mamana izay hoe mbola ho antitra halleluja mampiditra fandraitra zany izy taloha dia za zany mijery ny ataony eto dia toty mama ampidiriko fa tena mampalahelo be mama ka mbola ho antitra tiry ty ozy izy mantsy ana mbola tsy pino zay tamin'izany ka
mbola ho antitra. Halleloja. Fa zao ny efa manompo ny tompo ianao tsy antitra. Tanora lalandava ody takany amin'ny voromahery ahita tsara mandre tsara ny sofiny. Amen. Halleluja. Ianao aza manaiky hoe rehefa miakatra any amin'ny 50 taona any dia hoe metsy maheno tsara hono dia metsy matadidy aza manaiky an'izany. Normal tsara ny fitadiana maheno tsara ny sofina mahita tsara amin'ny maso mihinana tsara ny vava mandeha tsara ny tongotra. Halleluja. Any amin'ny hafa zany fa tsy any aminao. Amen. Le olana zany roatsika ny devoly androany fa na tsy fahasahina io fa na famenarana menatra voanambarany tenin'Andriamanitra amin'ny vadiny. Ianao ngery dada tiany Jesosy. Aza torotoriana an'izany eo a miova mihitsy aloha. Zay vao mandresinesy lahatra ana. Toetra ny tony tsy hitany fanen'olona ny osy le vadiny. Ry havanao. Amboary tsara amin'izay. Fitondran'ny tenanao an-tranao. Amen. Amen. Sady izany fe. Rehefa miditra ao an-trano izy raiso amintsikitsiky. Fa aza atao ohatran'le taloha tsony. Avy any izy feno fotaka fa avy ny orana. Azafady. Ai. Isory aloha kirarinao. Nanahirana mihitsy ho trano androany. Mbola veriko foana fa ny anadiovanao ny tranonao tsy ho an'ny vahininao fa ho an'ny vady aman-janakao. Amen. Ny anadiovanao ny tranonao mbola veriko indray aza atao ho an'ny olona tonga tapitra fa ataovy ho an'ny ankohonanao zany. Amen. Halleluja. Sady zany fe ny sasany lasa fatrapifosa vao mifafatrano isy olona ho avy eo zay krit. Ambaribary. Hey! Azafady a. Tsy normal zany. Amen. Ao tsara ve? Kany amin'iza le olana tsara azafady? Any amintsika ny olana tena ny akaikinao any amintsika ny olana hoe. Raha mba raisinao ampitsikina tsara ny vadinao tonga eo ambaravarana lena ny orana. Ay mampalahelo be ndry serio soroko ny akanjony. Iova hatramin'ny fisainany. Tena niovy ty. Taizary ty vehivavy ty nianatra an'izany. Fa raha mbola le toetranao vao tonga ambaravarana izy miaraka amin'ny fotaka. Dia nigidrakidranao voalohany. Azafady. Tsy ho resinao lahatra mandrakizay izy. Fitondran'ny tena fotsiny ange dia efa ampy filazantsara e. Amen. Ny sasany tsy ampafiry izay piasa birao izy vao miditra le olona. Sady tsy manao mba hoe mipetrapetra. Fa le olona hipetraka indray ary zany dia tonga mba hipetraka le olona fareraka. Azafady tsy azo hipetrana io a. Tsy natokana ho anao io seza io. Filazantsara inona no voatory amin'izany. Fa milazany filazantsara manomboka izao. Amen. Anovanao Andriamanitra ho lasa olona mahafinaritra ianao. Raha vanomboka hitory filazantsara ianao dia maro be ny resy lahatra ho babo amin'izay. Amen. Kanefa aza miandro ho tonga ho amin'ny fahatanterahana tanteraka vao andeha. Fa le zavatra kely efa mba mirehatra ao aminao ao hoe tery an-dalambe ery amin'izay ihany koa. Amen. Sady izany ve? Indray raha vao tanàna nitory filazantsara. Eto ve? Tsy anao ara eto. Fa ngay ianao mpiady aman'olona. Ohatrany tena ozy ny tanao hoainina be eto. Ahoana ianao ty? Ataovy fa ny fahitany ianao eo fotsiny. Dia isy bitsika, isy famangina, ho tonga ao amin'ny famonjena ny hafa izany. Amen. Halleluja. Iza ny andeha? Iza ny tory amin'izay? Ao an-tranao. Iza ny anambara ao an-tranao amin'izay? Iza ny sahy joro vavolombelona ao an-tranao amin'izay? Halleluja. Enganeka ho maro be zany no avy. Amen. Dia rehefa tonga eto izy a. Za tsy midonga prezante eo amiko fa hijoro vavolombelona. Dia tonga moa zany a novonjeny raha mise. Fa aza tsangany eny ananiny eny izy fa tonga dia tsemboka indray izy raha zay ny ataonao. Fa mijoro vavolombelona fa
novonjeny izy. Alleloia. Amen. Na tsy ato am-piangonana ary fa ao amin'ny mpiara-mivavaka ao amin'ny groupinao ao itsorovavolom-belona. Amen. Ny ova be mihitsy dia tonga ho azy ramose. Io izy. Halleloia. Vonjeny izy ranabavy. Vonjeny io rahalahy. Ingetsy ny ranabavy any manan'olana fa misy rahalahy koa tena manan'olana. Tena manan'olana. Tena manan'olana tsisy ohatr'izany. Tsy za mihitsy ny tomitominao any amin'izay fiangonangonanao any azafady any. Tsy zao vehivavy zao zany. Tsisy lalana amin'ny fieko hoe tsy maintsy manaraka anao a. Hozako hoe tena misy toetra. Fa tsy nahendry azy Jesosy. Halleloia. Seho azo endro loatra izy fa endren'izao tontolo izao ny ao aminy. Fa tsy nahendry azy. Mbola endro noho ny fahendren'izao tontolo izao ny Jesosy. Halleloia. Zavatra kely fotsiny dia iny fa tonga ndry tonga ihany sorana ny tompo. Halleloia. Nahitako vehivavy na hivava be mihitsy. Zanga olona manitra sa olona directeur manko ny vadiny. Novako azy izy dia nanaovany lehilahy-mbavy izay asa izy dia mifanojo koa. Za koa nanao asa tao aminy. Zanga olona manitra sa olona sahirana sa maty vady sa olona ohatr'izao sa olona ohatr'izao. Zao avy ny fananananana kosa izy. Ha? Zany teneniko anazy. Ha? Hay. Fa ilaina foana Jesosy ho anamanana an'izany ary ianao. Na directeur ary ny vadinao mila ny Jesosy ianao. Raisy Jesosy. Tena gaga. Niavinavina be. Zaho izy tsy mila Jesosy zany. Tena za tsy mivavaka ao anazy fa za fotsiny teny tamin'ny tompo hoe tompo mamindafo aminy fa zany ny teny hoe tsy mila anao hono izy. Toriany ahy zany tao amin'ny Jesosy, toriko tao amin'ny Jesosy izy tsy mila anao hono izy. Tena tsy azo ny eritreretina accidenté ny vadiny dia maty le rangahy. Tsy nandatsy azy ary namangy azy fa somary akaiky ny tranonay izy. Ndao mba hamangy any aho fa teo nanomboka ny fompoana tonga mivavaka amin'izay avy eo. Aza manao ny sandronao ho tokonao. Jesosy rery ihany. Hivavaka isika dia horoatsika ny devoly mitondra tsy fahasahina. Hitory filazantsara. Horoatsika io. Amen. Atao ina azafady? Horoana sa tsy horoana? Ho avoaka sa tsy avoaka? Iza le tsy sa mihitsy hitory ny teny amin'ny vadina amin'ny zanany hoe nareo raha Kristy nareo nge Jesosy. Horoatsika izay fahasahina izay. Dia le any amin'ny fianakaviana koa. Raha vao amin'ny fianakaviana, iza ny vavaka eto? Mipirina. Fa maninona? Za teneniko anao fa amin'ny fianakaviana rehefa tonga, mpanao rami rehetra mangorona ny ramiany dia mipirina iny pasteur. Pirina tsisy manao rami intsony rehefa tonga eo a. Dia efa hitako dia fanahinaao najanonareo le izy. Fa haiko, janona daholo ny rami an-tsareo rehetrarehetra. Satria za tsy inona teo ny lalao taloha ny araka taminy teo ka. Fandovy teo isan'andro taloha fa rehefa nanomboka novonjen'ny tompo anajanoko zany. Halleloia. Dia hainy zareo hoe tsy tiako tsony zany dia tsy tiako hita le izy. Ajano zareo izy. Rehefa tonga eo ao amin'ny fianakaviana dia mangingina. Tsisy samy teniteny ratsy eo. Mahay mitoka rehetra, voaka ry avelany ary. Za moa ninona azy e. Ambarako amin'ny foana fa tiany Jesosy izy. Halleloia. Za efa navita misy angeza be. Natsoko daholo ny prêtre-po amiko rehetra, mamako sy ny dadako. Netiko tamin'ny pasteur Adolphe ndao mba hiaraka tsika. Mba mila filazantsara ao tokantranonay. Tonga tao izy. Fa tonga teo daholo reo. Mila fahasahina zany. Nasiako sakafokafo kely hafahafa zay. Ny olona koa manko raha vao maheno mihinana dia tonga. Dia dava hevitra ho hafa mety io. Amen. Ny nanenjika voalohany zokla matoa zokla eo. Fa zao efa ao vavaka miaraka amiko. Mandray andraikitra tsara mihitsy amin'ny fampona. Karakory koa ka. Hoy amatsy aminao hoe ny fahasahinao ihany. Iza noroanany azy androany tsy fahasahina? Izarana menatra. Iza noroana androany famenarana?
androandro atsika zany andao ivavaka isika raha eo amisotranao zay fa tsara indrindra ianao mankasitraka miteranao misotranao a Jesosy noho ny amin'ny fahatsaranao ny amin'ny indra fonao ny amin'ny famelan-keloka ao fa tsara indrindra ianao tsara ianao Jesosy tsy misy tsara mihoatra noho ny ao aminao a fa aminao ny fahatsarana rehetra aminao ny famindram-po a aminao ny famelan-keloka tompo Jesosy a androany a ny fantako androany de zao hoe amindra fo amin'reto olo reto ianao ny amin'ny tsy fahasahiny ny amin'ny tahony hatramin'izay izy matahotra hatramin'izay izy tsy za fa manomboka zao izy ho tonga ao amin'ny Jesosy a ny fahasahina ho tonga ao amin'ny fahasahina Jesosy a maniraka anay ianao mba hitory ny filazantsara tsy androany ihany na amiterina ty fa mandra-patapitry ny fofonainay de hitory ny filazantsara zay anambara ny afatra zay andeha zay tsy zay ihany natao andreny ny tenin'Andriamanitra fa misy olona maro be koa natao vonjena natao afana amin'ny alalanay reto Jesosy a matoa zay novonjena nisy nanambara ny tenin'Andriamanitra taminay de matoa koa zay zany eto de mila mandeha mitory ny filazantsara koa izay andeha zay manomboka zao tompo hitory sy anambara ny afatra zay de mino zay fa miaraka aminay ianao matoky zay fa tsy mandeha rery izay fa ombanay tena ombanay ianao fa androany tompo ny olana sy ny sakana de any aminay misy olana any aminay misy sakana misy tahotra any aminay misy fanahina any aminay tompo androany ny fanahina rehetra ny fanahina ny tahotra rehetra androany tsy finoana ihany keo de roanay amin'ny anaran'i Jesosy zany roanay amin'ny anaran'i Jesosy zany roanay amin'ny anaran'i Jesosy zany roainy devoly ry havanao roainy devoly inona ny tsy asahinao mitory filazantsara amin'ny lehibe anao amin'ny mpiara-mianatra aminao amin'ny mpampianatra anao mitory matonga an'izany tahotra hienatra maninona ny tsy say anao manoloana le patronao hitsory vavolombelona ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra fa tsara Andriamanitra ny sakana ty any aminao tahotra hienatra androandro aizy aoka tsy homenatra any amin'ny filazantsara ianao herin'Andriamanitra natokanao amin'izay anao an'izay rehetra mino ianao io tsy tokony homenatra ianao roay fanahy famenarana rehetra roay fanahy famenarana rehetra roay zany androany ary raha mbola manana toetra fahafa ianao toe-panahy fahafa tsy ampanao hoe mangeja mamatotra de roay zany androany tsy ampanao divony tokantranonao mbola manana fiainana kizitina fitondrantena hafahafa ianao roay zany androany roay amin'ny anaran'i Jesosy roay amin'ny anaran'i Jesosy roay afaka no tonga ao amin'ny fahombiazana ianao io misy olona natokana ho vonjena ary tsy ho vonjena mihitsy raha tsy amin'ny alalanao io ianao io mihitsy natsoan'Andriamanitra monjy azy noho izany indrindra roainy devoly roainy tsy fahasahina rehetra roainy devoly androany satana mandehana satana mandehana satana miala tao amin'ny retolo reto miala tao aminy fanahy mangeja mamatotra tondra tsy fahasahina tondra tahotra hienatra mandehana toe-panahy ratsy rehetra miala androany mandehana miala ao aminy ao amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly androantsika angataka amin'ny fanahy masina mangata amin'ny fanahy masina osotry ny fahasahina anosotranao Andriamanitra ho vehivavy sy lehilahy tena satsaka tanora satsaka ankizy vonina satsaka hitory ny sitrapon'Andriamanitra misaotra indrindra fanahy masinao manosotra anay eo amin'ny fahasahina ianao sa zay manomboka sao andeha zay manomboka sao hitory ny filazantsara anao zay manomboka sao misaotra indrindra Jesosy mankasitraka tompo halleluja misaotra Jesosy misaotra fanahy masina miteranao tanteraka izay amen saotra Jesosy
ataontsika le ira hoe ny tompo no miantso mpanompo ny tompo no miantso mpanompo o iraka solo ny tompo mpanompo iray kanompo ka iza no vonokande ny olondrehetra hanompo ny tompo ny tompo hanompo ka aina no fetra ka iza no vonokande iza hoe izao irotsakao irakao a Jesu irao a Jesu irao a Jesu fa vonokandea averitsika ihany izao e izao irotsakao irakao a Jesu irao a Jesu irao a Jesu fa vonokandea tsarovy tsara fanomen'Andriamanitra anjara tsara indrindra ianao ny tenako anefa malemy tenetiko mba ho tefeny tsy mendrika anefa ny ekeny ny molotro defa notendreny anjarako sisany teny oiraka iza hoe iza hoe irao a Jesu irao a Jesu fa vonokandena atsangano ny tananao akavanana izao irotsakao irakao a Jesu irao a Jesu irao a Jesu fa vonokandena anjara zay tsara indrindra zay tsara indrindra mitady sy amonjy ny very hitana mpanota ifindra anompo ny tompo ireny adidy miantra manaina tsy vita ny olo malaina e mitady mpanompo mazoto iraka solony tompo izao e amen na Jesosy halleluja irao fa vonokandea izao e izao irotsakao irakao a Jesu irao a Jesu irao a Jesu fa vonokandea amen tena andehanao a manomboka tombo eo an-trano raha riva reo amin'le fihinanana sakafo iny a dia asotenin'Andriamanitra kely mihitsy aloha amen amen fa ho hitanao fa izy fiovanao atokantranonao manomboka izao ary aza atao hoe ny mpanampinao any velany fa natokanao vonjena ihany koa izy amen halleluja halleluja eny ary itiaka mafitsika dia androso ny mpanompon'Andriamanitra Alléluia. Mahafinaritra dia zao hoe nitory teny rehefa tonga eo amintsika zay tonga
tsy ho an'ny olona tsy eo fa ho an'ny eo sady zany ve le izy zany hoe raha nomenanao androany a ny laklean'ny filazantsara dia matoky aho fa ianao tongeto ny tena mila mandeha sady zany tia tanana mafy ho an'i jesosy tsika dia andaontsika hisaotra an'andriamanitra sahady fa ny farana ty fotoana ity inoko hoe nahery ianao a ary inoko ihany koa fa raha zay nytoriteny no entin'i jesosy taminao tamin'ny alalan'ny mpanompo ny androany a nahery ianao a ary ny zavatra nitadiavinao tamin'i jesosy androany dia efa tao anatin'izay jesosy nefa manamboatra e sady zany ve manasanao ary hitsangana amin'ny toerana misy ianao a dia anao hira fiderantsika alohan'ny isarahantsika eto a dia mifalia ianao fa jesosy fombantsika e sady zany dia andao ary tsika hiravoravo alohan'ny isarahantsika eto a ho anao moa mbola misy ny fivoriam-bavaka avy eo a mbola misy fotoam-bavaka avy eo a manasanao raha mbola ao anatinao ny fahavononana iona amin'i jesosy a tena tsara be satria tsaro fanerinandrotsika dia efa nafotsika ho an'ny nofontsika ho an'ny asa sy ohatr'izany a fa raha mety aminao mijanona ihany eto a ndao hanompo an'i jesosy fa tena mahafinaritra ny manompo an'andriamanitra moa baiboly milaza hoe rehefa maharitra tsara tsika dia ahoana voavontsy ndao azy ndao ary tsika mbola hiteran'i jesosy a mbola hiteny an'i jesosy foana tsika hoe hitory ny filazantsaranao zay jesosy a ao anatin'ity iray ity a indao ary Filazantsara nutulina Filazantsara nutulina Amini reo fianakavina Lazami marina Jesosy anekao ami itudinna manaoga teneny Tena mako Lazami marina Jesosy anekao ami Lazami marina Jesosy anekao ami maro am'tikizano efa mino Maro am'tikizano efa mino Marina kamanadino Lazami marina Jesosy anekao ami Namako Lazami marina Jesosy anekao ami Lazami marina Jesosy anekao ami maro am'tikizano efa mahalala Maro am'tikizano efa mahalala Marina kamugatala Lazami marina Jesosy anekao ami maro am'tikizano efa mahalala Maro am'tikizano efa mahalala Marina kamugatala Lazami marina Jesosy anekao ami Namako Lazami marina Jesosy anekao ami Namako
eny ara amintsika moa tonga eto a raha ohatra ka zao ianao voaniditra tamin'ity fotoana tamin'ny 12 ty a ka nitondra an'ity valopy ity izay fanetanana ny amin'ny fotoan-dehibe antsika ny amin'ny 13 août ho avy a fanohanana ny amin'ny spécial collégium ka any aminao any le izy a dia afaka aterina ety aloha aty dia raha misy amintsika zany ka mitondra an'izay androany a dia afaka aterina ety aloha aty le izy andao atsika hivavaka marana ny fotoana sandrato ambony ny tananao ankavanana dia samy misaotra an'Andriamanitra satria tena nandray ianao teto tamin'ity toerana ity a anisan'ny mbola nanana ihany koa ianao ny opportunité nahafahanao nanantona an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiderana sy ny fiankofana dia andaontsika tena hisaotra amin'ny fontsika rehetra raha eo misaotra anao zay ny amin'ny fataterahana izao fotoam-bavaka izao inonay Jesosy fa niaraka taminay teto ianao namangy ny fonay sy ny fanahinay ianao Jesosy ary inonay fa tao anatin'izao fotoam-bavaka izao dia nanao zava-mahagaga tsy takatry ny saina ho amin'ny fiainam-panahinay ianao eo ihany koa niara-novo Jesosy eo ary indrindrindrindra ny tamin'ny teninao tamin'ny alalan'ny mpanomponao teo Jesosy a dia izay tokoa le fanomena maimaim-pona ka mila mizara maimaim-pona miainga avy any amin'ny toetra anay manokana voalohany indrindra ny filazany sara ary amin'ny teny rehetra izay aloako ny vavanay ihany koa ny manodidina anay ko dia misaotra anao Andriamanitra eo fa tsy natao any tsy teto izany teny izany fa natao anay tonga teto Andriamanitra eo mba hahafahanay hamokatra ka niderana eo anao Jesosy manome voninahitra anao zay amin'ny fanahinay rehetra amin'ny herinay rehetra amin'ny sainay rehetra androany fa ianao niasa teto amin'ity toerana ity tamin'ny alalan'ny fiderana tamin'ny alalan'ny fiankofana tamin'ny alalan'ny fanatitra ihany koa Jesosy eo izay ilonay fanakasitrahana teo anatrihanao zany dia misaotra anao zay Jesosy eo mankasitraka anao amin'ny fanahinay rehetra izay ary ny herinay rehetra sy ny sainay rehetra tamin'ity atoandro ity amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka sika rehetra koa sy ary teny mafy hoe amen. Zay fa tahian Jesosy daholo sika rehetra.